Epistily voalohany nosoratan'i Petera, toko 5. Mananatra ny lohom-piangonana eo aminareo aho, dia izao loholona tahaka azy ireo sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy, ary koa mpiombona amin'ny voninahitra efa aseho. Aoka ianareo ho mpiandry ny andian'ondry napetrak'Andriamanitra hiandraketanareo anareo, ka hitandrina azy tsy hantery vozona fa ny sitrapo araka an'Andriamanitra, tsy amin'ny mpitiavan-karena fa amin'ny jodo-po, tsy ho mpanjakanjaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fankatahaka arahin'ny andian'ondry. Ka rehefa miseho ilay filohan'ny mpiandry dia azo ny satro-boninahitra tsy mety simba ianareo. Toy izany koa ianareo mbola tanora fanahy, manekeny loholona, ary ianareo rehetra samy mitafy fanetretena ka mifanompo, fa hoy ny soratra masina hoe: toherin'Andriamanitra ny mpiavonavina, fa omeny fahasoavana kosa ny manetri-tena. Koa manetretena eo ambanin'ny tanamaheran'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoanandro voatendrina. Apetrao aminy avokoa ny fanahinareo rehetra, fa izy no miay anareo. Mahonoina tena ary miambena, fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha manodidina anareo tahaka ny liona mierina mitady izay harapany. Finoana mafy orina entina manohitra azy, satria fantatrareo fa fijaliana torak'izany koa no hiaretany avanareo mpino eran'izao tontolo izao. Rehefa avy niaritra fijaliana vetivety kosa ianareo, dia ilay Andriamanitra loharahan'ny fahasoavana rehetra, izay niantso anareo ho amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy Jesosy, no handavorary sy hankahery anareo, ary hanamafy sy hampiorina anareo. Ho azy Andriamanitra ny fanjakana mandrakizay. Amen. Amin'ny alalan'i Silasy Rahala Mahatoky no nanoratako fohifohy taminareo, mananatra anareo aho sy manambara aminareo fa izany no tena fahasoavan'Andriamanitra, ka tomoera tsara amin'izany. Manao veloma anareo ilay fiangonana rahavavy eto Babilona, ilay fiangonana voafidin'Andriamanitra miaraka amin'ny anareo. Manao veloma anareo koa ny Marka zanako, mifanaova veloma amin'ny fanorohan'ny mpifankatiavana ao aminareo rehetra tafaray amin'ny Kristy ny fiadanana.